Ray malamo raha ny ain'i Jesosy Kristy tomponay. Misotranao zay ny amin'ny fitiavanao anay, misotranao zay ny amin'ny fahasoavanao aminay. Fa fahasoavana no antony mbola azahoanay miaino ny teninao androany, mahazo anjara tsara no maninao avy any an-danitra ho anay. Ka io ny teny ho fampiverenana anay aminao mpamonjy io. Ary rehefa tafaverina eo aminao zahay dia apio zahay, tario zahay hanadio ny tenanay mba hoe ho fanaka voavoatra tsara ho amin'ny asa tsara zay efa nomaninao handehananay. Dia oka ny fanahinao masina hanazava amin'ny sitraponao mpamonjy eo zany mivavaka atao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mariana kely ry havana fa ty toriteny ity dia nalaina feo androany alahady 22 volana marsa. Atao am-piangonana moa no nalaina ny feo fa araky ny fandaminana napetraky ny filohan'ny FJKM sy ny fitondra fanjakana dia mikatona ny fiangonana. Timoty faharoa toko faharoa ny 220 ka hatramin'ny 420. Timoty faharoa toko faharoa 220 ka hatramin'ny 420. Vakina sy enoina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Fa mantosira ny filan'ny tanora fanahy ary miazà mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio. Fa mandava ny fanontaniana daladala tsy misy antony, satria fantatrao fa mahatonga ady izany, ary tsy mety raha miady ny mpanompo ny tompo fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy, fa angamba Andriamanitra hanome azy fibebahany, hahalalany tsara ny marina, ka ody ny sainy ho afaka mifandriky ny devoly zay nanao azy sambobelona hanao ny sitrapony. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ty epistily faharoa toko faharoa ny 220 sy ny manaraka no akantsika afatra ry havana. Azo ampitondraina ny lohateny hoe afatra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Ary le mpanompon'Andriamanitra eto tsy mandreraka ny mamerina ry havana, fa hoe andevon'Andriamanitra. Afatra ho an'ny andevon'Andriamanitra. Misy fahamarinana anankitelo ry havana izay ausontonintsika avy amin'ny texte. Fahamarinana voalohany dia hoe zany hoe andevon'Andriamanitra zany. Zany hoe andevon'Andriamanitra zany dia miazakazaka. Ny andevon'Andriamanitra dia miazakazaka. Hoy Paoly amin'ny 2:20 ny anaran'i Jesosy, mandosira ny filan'ny tanora fanahy ary miazà mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio. Ny zavatra torany andevon'Andriamanitra zany dia hoe mandosira ny filan'ny tanora fanahy. Le antsona hoe tanora fanahy dia araka izany teny zany hoe le olona manompo, fa tsy manompo tahaka ny andevy izy ohatra aloha zany dia manao asana dekôly na asana mpiandraikitra sampana, karazana activité izy, fa tsy hoe service ataon'ny andevon'i Jesosy havana. Ary rehefa zany no ataon'le olona tanora fanahy
tony amin'ny fomba taitaitra tsy matotra ny fiavina vonana hita matetika eo toetra ny manana faniriana isandrany manana ambition izy hoe zandray aloha eny braona sampana am'ty vany any tena tanjoka tsy président sy mitahaka zany de ovaovaina daolo ny zavatra rehetra zay raha atao am-piangonana le teny hoe filan'ny tanora fanahy io ihany moa le filan'ny nofy amin'ny tanora fanahy fa zay le filan'ny tanora fanahy de ozy izy paoly hoe matosira le teny azo tika matosira eo mpiasaka zany tra mandositra loza matosira ka miazaka za matosira ny filan'ny tanora fanahy de hoy ihany paoly eo amin'ny andiny faharomboroapolo hoe ary miaza mitady fahamarinana finoana fiavanana am'izay miantso ny tompo amin'ny fomadio ary miazaka za mitady a fiavanana am'izay miantso ny tompo amin'ny fomadio amin'ny mpanompon'andriamanitra amin'ny andevon'i jesosy tahaka anao zay miantso ny tompo amin'ny fomadio miazaka za tady fiavanana am'izany olona zandiavana zay ny fomban'ny andevin'andriamanitra zany hoe misafidy izy zay tena hoe inamanana ananana fifandraisana manogana fifandraisana akaiky olona tahaka azy a miantso amin'ny tompo amin'ny fomadio le hoe fomadio dia azo adika amin'ny teny frantsay hoe fo tena hoe centré fo centré amin'ny jesosy zany hoe fomadio miavana miezaka za miezaka za mandositra filan'ny tanora fanahy miezaka za mitady sy madio fo ohatranao de rehefa miaraka aminy mifandray aminy de hoe mitady fahamarinana fanampy fampirisika hitady fahamarinana le fahamarinana na hoe justice moa zany de hoe fanampy anana relation juste na correcte amin'andriamanitra zany fanampy anana relation juste na correcte amin'ny mpiara-manompo sy amin'ny mpiara-miangona zany mieza mitady an'izany fahamarinana zany hoe paoly apôstôly mieza mitady finoana le hoe faposi anana fatokila tanteraka hoe hita hoe iany indray tsy miakina mivola zany tsy miakina faiza va tena hoe hita amin'ny fihetsy va tena hoe manako-to tanteraka amin'andriamanitra hoe mieza mitady fitiavana le fitiavana hoe de hoe hita amin'ny fihetsiko fa hoe andriamanitra tiany olona rehetra tiany olona rehetra ho fotsena mieza mitady an'izany fitiavana zany mieza mitady fihavanana hoe manana fifandraisana amin'amina fifandraisana amin'ny rindra rehefa epistile pastoral manko ty hoe timotsy tiposy rehefa jerena fiainam-piangonana riavana de atraizatraiza ekipa clan amin'ny fifandraisa amin'ny fitandremana amin'ny faritany amin'ny fobe fa hoe miezary miazaka za tadiavy amin'ny fonao rehetra ny amin'ny tserinao rehetra amin'ny sainao rehetra zany fahamarinana finoana fitiavana fihavanana amin'izay miantso ny tompo tahaka anao amin'ny fo madio zay zany ny fahamarinana voalohany riavana hoe miazaka za mandrosira mpiazaka za ary miazaka za mieza tady ny sy mitady ny olona sy miantso ny tompo amin'ny fo madio tahaka anao fahamarinana faharoa de zao riavana ny andevon'i jesosy de mampianatra amin'ny fahalemepana fahamarinana voaloha moa de miazakazaka fahamarinana faharoa de hoe mampianatra amin'ny fahalemepana hoy ny andiny 17 sy ny 18
fa mandava ny fanontaniana daladala tsy misy antony satria fantatrao fa mahatonga ady izany dia mifefatra am'roapolo ary tsy mety raha miady ny mpanotontompo io le andevon'ny tompo zany tsy mety raha miady ny mpanoton'ny tompo fa no mahaleny fanahy amin'ny olona rehetra mahay mampianatra mahay hevitra hoy Paoly hoe mahay mampianatra dia hoy isika amin'izao fahamarinana faharoa zao mahay mampianatra dia olona mifeny zavatra mahafeny zavatra ampianarina zava ho azy fa hoe mampianatra amin'ny fahalemem-panahy mampianatra ny fototry ny finoana mampianatra ny fondamentaux de la foi fa mahay mampianatra amin'ny fahalemem-panahy mahalefitra hoy Paoly na eo ary zay mety fandrangitana zany fa na hoe mampianatra amin'ny fahalemem-panahy dia mampianatra ihany koa misy zavatra tsy azo idiana hevitra misy zavatra tsy azo andeferana misy zavatra tsy negosiable zay le izy fa ianao mampianatra dia araka ny telo petera ny petera voalohany 3:10 hoe mampianatra amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana mampianatra amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana io ry havana le adika amin'ny teny frantsay hoe affable ianao mampianatra aoka affable sady malemy fanahy tsy mivatravatra nefa koa hoe manaja le olona hitenenanao na miainanao ary tsy asan'ny olombelona zany fa asan'ny fanahy avana asan'ny fanahy ao amin'ilay andevon'i Jesosy le fanahy zay mamokatra hoe faharipo eny fitiavana fifaliana fiadanana faharipo famoram-panahy fanaovan-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po azo adika mihitsy amin'ny affable zany tena faly ianao mampianatra ianao amin'ny fitiavana ampianatra fa mampianatra ianao amin'ny fahalemem-panahy amin'ny faharipo amin'ny famoram-panahy amin'ny fahalemem-panahy amin'ny fahononam-po zay le fahamarinana faharoa ho an'ny andevon'i Jesosy rehavana hoe mampianatra amin'ny fahalemem-panahy fa zao miteny mazava ny tompo hoe misoratra masina hoe malemy fanahy amin'ny olona rehetra mahay mampianatra mahalefitra fandraindray miteraka fivakisan'ny fiangonana zany tsarontsika ny tamin'ny andron'ny Lotera le mpanisy fivavahana tena hoe ny insiste izy tamin'izany hoe fanamarinana maimaim-poana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amarinana maimaim-poana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny olona fa tsy amin'ny asan'ny lalàna dia teraka ny fanitsym-pivavahana teraka ny fivakisan'ny fiangonana teraka ny fiangonana protestanta ny havana ianao mampianatra mahalefitra ianao mpampianarana fandraindray le fampianarana misy zavatra tsy azo negosiena any États-Unis le havana amin'izao fotoana zao fiangonana protestanta dia efa manomboka ny vako ohatra zao ny église méthodiste fiangonana méthodiste any États-Unis dia tena hoe vako roa izy ao ny makasitraka ny fanambadiana homosexuel ao ny tsy makasitraka de alomisaraka ohatran'izany koa rava ny église anglikana koa ny États-Unis dia efa misaraka tsy maninona zany tsy maninona fa hoe ianao mahay mampianatra amin'ny fahalemem-panahy mahalefitra fa misy zavatra tsy azo andefera dia zay le fomba fampianarany andevon'i Jesosy rahavana hoe mampianatra amin'ny fahalemem-panahy fa miteny ihany koa Paoly hoe mandava ny fanontaniana daladala tsy misy antony ianao mampianatra zany mandava ny fanontaniana daladala tsy misy antony satria fantatrao fa mahatonga ady izany inona indray le karazana fanontaniana daladala
tsy misy anto satria mahatonga ady ampianaritsiara avalo ampianaritsara fefatany Genesis 7:20 no napetraky ny tompo sy nakasitrahany ny fanaovana fahafolon-karena. Zany hoe Genesis 7:20 talohan'ny Exodus sy ny fanomezana ny lalàna dia efa hoe napetraka ny fahafolon-karena. Ary efa jerenao ry havana ny tenin Jesosy tsisy ao tsisy teny ao hoe fanilia na fandavana zany fahafolon-karena zany. Ampianaro famelany fanontaniana kadaladala mikasina fahafolon-karena fa nombadika izay fanontaniana daladala zay raha ny marina fitiavam-bola ary fahira amin'ny fahafoizana. Ampianaro momba ny fanasana tongotra. Jaona 3:14 karaha izaho tompo sy mpampianatra azy no nanasany tongotra reo i Jesosy, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Ampianaro avalo, ampianaro indray mandeha indroa araka telopetely, ampianaro amin'ny fahalemem-panahy sy amin'ny fanajana, ampianaro fa tsy tia ny soratra masina ny mikirakira fatimaina ny mamatika sy ny tahaka zany. Ampianaro fa rehefa tsy rehetra narina dia ialao. Zay le lazainy Paoly hoe mandava ny fanontaniana adaladala tsy misy antony. Raha tsy diso fa nitantaraina teto amintsika le hoe fiangonana anankiray tany États-Unis tany, fiangonana protestanta tany États-Unis tany, tapaka tao amin'ny ambaratonga hoe iroso amin'ny fanasana tongotra ao am-piangonana dia fa ady hevitra mafana moa zany. Dia hoe no nandeha tsikekely le fanasana tongotra dia tonga le lazainy Paoly hoe fanontaniana adaladala. Sasany miteny hoe rehefa manasa tongotra dia ny tongotra vy no hanomboana azy, sasany ndray miteny hoe tongotra vanana no hanomboana azy. Dia tena hoe tsy nisy farany le ady hevitra, nangotraka le ady hevitra tonga tamin'ny fivakisan'ny fiangonana le ady hevitra. Dia zavatra nitranga samy fiangonana izy dia fiangonana batista manasa tongotra ny tongotra vy, tena anankiray fiangonana batista manasa ny tongotra amin'ny tongotra havana, manomboka amin'ny tongotra vy, manomboka amin'ny tongotra havana. Zay le hoe lavo fanontaniana daladala tsy misy antony satria fantatrao fa mahatonga ady izany. Lavo fanontaniana daladala enao mampianara dia hoe lanio ny fotoananao, lanio ny herinao amin'ny fampianarana sy ny fanomponan'ny tompo tahaka ny andevy. Famarinana fatelo farany dia hoe manafaka amin'izay nataon'ny devoly sampobelona ny mpanompon'Andriamanitra. Manafaka izay nataon'ny devoly sampobelona ny andevon'i Jesosy. Le fahamarinana voalohany hitantsika moa dia hoe ny andevon'i Jesosy dia miazakazaka. Fahamarinana faharoa dia hoe ny andevon'i Jesosy dia mampianatra amin'ny fahalemem-panahy. Fahamarinana fahatelo dia hoe ny andevon'i Jesosy dia manafaka izay nataon'ny devoly sampobelona. Moa ny 5:20 sy 6:20 mananatra ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy fa angamba Andriamanitra hanome azy fibebahana hahalalany tsara ny marina ka hody ny saina ho afaka mifandriky ny devoly izay nanao azy sampobelona anao ny sitrapo. Araka nefa tsaivina tao ry avana ty hoe epistily an'ny Timoty ty dia hoe epistily pastoraly ampianarany apôstôly Paoly an'ny Timoty nefa ho antsika rehetra hoe momba ny fiainam-piangonana sy ny fitantanana sy ny fitaizana ny fiangonana. Dia eto ry havana misy fahamarinana zay tena hoe tsy omen'ny fiangonana lanja dia ny hoe maro
maro fingonanao no nataony devoly a samby belona anao a ny sitrapo. Maro amin'ny fingonana no nataony devoly a samby belona anao ny sitrapo. Ao amin'ny fingonana, any misampana, any fikambana, any tena mampalahelo hoe avana dia hoe mandinika ny programma am-piangonana ianao, programmana fitaizana sy ny karazana. Eo ihany ny fampianarana soratra masina, tena ilaina zany. Ary izy moa no ampianatra soratra masina fiangonana sy ny sampana raha tsy ny fiangonana no ampianatra azy. Fa rehefa jerenao ankoatran'izay dia ny zavatra mibahana koa dia ny hoe activité ohatrany hoe fianarana mahandro, fianarana informatika tsisy mahatsy an'izany, ny sport sy ny karazana. Fa madinio kelekely avany firy ny fiangonana, firy ny sampana amin'ny teny hoe aha, tia misy tetikasa amin'ny fitaizanan'ny sampana, amantarana hoe iza mpikambana ato amintsika no hoe latsaka ao amin'ny fandriky ny devoly zay ny anao azy samby belona anao ny sitrapo. Zay ravana zay le fahamarinana fatelo hoe zany hoe andevon'i Jesosy zany, manana fijerin'i Jesosy miara-miasa aminy hanafaka zay nataony devoly samby belona ry havana. Ary ny fois ianao zany teny hoe maro ny olona nataony devoly samby belona ato amin'ity fiangonana ity, dia hoe rehefa mijery an'le fiangonana ianao sy ny mpivavaka ao amin'le mpikambana any misampana sy any fikambanana dia hoe tokony tehirizinao ao an-tsaina mandrakariva ny tadiavana ny famonjena azy, ny tadiavana ny restauration, ny tadiavana ny fanafana azy, ny tadiavana ny fanasitrahana azy ny havana. Zany mission ny fiangonana, tsy association sportive any ivelany, antoko politika any any koa nitondra azy ihany, fa sika ny mahafantatra hoe ay ampahafantariny antsika fa hoe ny olona latsaka ao anaty fandriky ny devoly havana. Le tenen'i Paoly amin'ny Korintiana faharoa efatrefatra hoe no atsambay ny Andriamanitra izao tontolo izao, no atsambay ny Andriamanitra izao tontolo izao. Io ngery havana zao efa tenirenao zany hoe andevon'i Jesosy zany. Fa ianao zay tsy mazaka le teny hoe andevon'i Jesosy, ianao nge tsy manana soa. Rehefa tsy andevon'i Jesosy ianao hoe havanao dia hoe andevon'i Satana, le Andriamanitra izao tontolo izao. Ka raha miala any amin'ny Satana ianao ka tsy ho amin'ny Jesosy amin'ny fanjakany novidiny mba ho andevony dia mbola hoe ataony Satana samby belona ihany ianao ry havana. Fa zay tena misy zany olona hoe latsaka ao amin'ny fandriky ny devoly zany. Dia rehefa mitenitsika hoe manafaka izay nataony devoly samby belona ny andevon'i Jesosy, dia io tonga amin'ny tenin'ny Zakaria hoe ao amin'ny Zakaria 4:1 misy teny atao amin'le olona samby belona nataony devoly samby belona dia hoe fa teny tsy atao ankery na ampatanjahana io Zakaria 4:1 fa amin'ny fanahiko Jehovah tompony maro. Paoly moa miteny amin'ny 15 hoe mananatra ny mpanohitra amin'ny famorampana. Zakaria miteny hoe tsy ankery na ampatanjahana fa amin'ny fanahiko Jehovah tompony maro. Jehovah tompony maro hoe tompony fahefana rehetra, tompony heretra, tsy ankery na ampatanjahana fa amin'ny fanahiko. Ary fanahiny Jehovah raha manefa hitantsika eto amin'ny Galatiana 10 hoe fanahiny fahalemem-panahy, esprit de douceur, esprit de douceur tena ataon'le andevon'i Jesosy zany. Angamba Andriamanitra hanome azy fibebahana, ahalalany tsara maro le fanahy masina zay fanahiny fahalemem-panahy miasa ao amin'ilay andevon'i Jesosy no ampibebaka ry havana. Dika zany hoe Andriamanitra no hanome fibebahana, Andriamanitra ampahafantatra azy tsara ny mariny
matetika ny olona hoe na mivaravarana ho an'ny devoly ao fiainany dia satria tsy malala tsara ny marina le hoe malala tsara ny marina dia epignosis la pleine connaissance de la vérité famarinana tapany no manokatra varavarana ho an'ny devoly ry havana ao amin'ny fiainantsika fa hoe Andriamanitra amin'ny alalan'le teny ataontsika amin'izany hoe falen'em-panazana no anome ampafantatra azy tsara ny marina fa raha hoe manao teny anagananao ady aminy ianao dia tonga amin'ny fitentsika hoe raha miady aminy ianao dia ohatrany hoe miady amin'ny atana fa hoe teny ataon'ny andevon'i Jesosy dia hoe teny atao amin'ny famorapana ary tsara ho firiavana ny teny volamena ampianarin'ny bokyny obolana ao amin'ny obolana 25:15 ny faripo no azahoana mampanaiky ny tsara ary ny vava malefaka matapataolana ny vava malefaka matapataolana ny vava na hoe ny lela malefaka matapataolana ninina hostilité eo anolonanao ninina résistance ninina herisetra vava malefaka matapataolana zay nataontsika tsy nijeran-drano ry havana obolana 25:15 by hoe ary ny vava malefaka matapataolana ianaro zany ary ampiaro isan'andro eo amina rompivady amin'ny ekizy amin'ny ray aman-dreny amin'ny ray tapo dia ho gaky ianao tena marina zany ny vava malefaka matapataolana ary dia ianao manao vava malefaka amin'ny mpanohitranao le mpanohitra ny teny ninina fahasiana ny havanao dia anamarina zany hoe vava malefaka matapataolana zany dia Andriamanitra hitarika azy ho amin'ny fibebahana faranana zao teny zao ny havana faranana zao teny zao teny a natao a ho an'izay amintsika matsiaro fa mpanompon'Andriamanitra andevin'Andriamanitra ny andevin'Andriamanitra no manompo ny olona mpino tsy andevo a dia manao activité izaty am-piangonana isainy misambana tsy manompo izy fa manao activité religieuse fa zay le teny natao ho antsika mpanompon'Andriamanitra ry havanao ary dia zao hianaro ny teny saina isan'andro ny teny hianaro tsy mijery ny teny tandremo arak'izay farany azonao atao zany teny zany mandevo anao tsy tompony fotoananao ianao mandany fotoana bebe kokoa no tamin'izay lazay amin'ny vavaka fandinika amin'ny tomponao ary dia manompo azy takan'izay nampony dia tian-tany ary aoka ianao atsiaro teny ha hoe velona mandrakarivo eo amin'ny fanatrehan'izany tomponao zany ary dia hoe fanaka omeny voninahitra ianao fanaka midiovina ianao fanaka no amasinina ianao mba hanao asa tsara eo am-penatana ry havana mpanompon'Andriamanitra ianao andevon'i Jesosy ianao Korintiana 1:20 olom-boavidy ianao olom-boavidy olom-boavidy ianao tsarovy zany privilège zany ary ianao olom-boavidy zay nataon'ny tompo ho mpanompony zao ny teny Isaia 41:9 aminao mpanompoko ianao efa nifidiko ka tsy mba nariko mpanompoko ianao efa nifidiko ka tsy mba nariko aoka zany teny zany ifikirantsika ry havana eo natrehan'ny coronavirus zay tonga eto amintsika eo mpanompony ianao raha andevona ianao dia marina anao zany teny hoe mpanompoko ianao efa nifidiko ianao ka tsy mba nariko ary ho marina amintsika ny Exodus 4:4 zay toa
mety atsika tsy nijery atreto hoe tsy nijery fotsiny atreto hoe Jehova iado anareo fa ianareo kosa ankiny izy iady raikitra ny guerre mondiale amin'ny coronavirus fa aveloa Jehova iado anao aveloa Jesosy tomponao e iady anao andeviny ianao kosa ankiny atoky azy anana fiainana juste anadio ny fonao iazakazaka hitatry fifandraisana amin'n'olona mitady an'Andriamanitra ny fo madio takanao ary te ho marina aminao le teny Jesosy Jaona 1:9 hoe zany no nataony mba izany toetra ny Filipo fa Jesosy nahalala ihany zay efa ataony tsisy mahafantatra zay voaran'io corona io ry havana tsisy mahafantatra na nety amin'ny tany mahatra na ny tany manan-kare fa Jesosy efa malala ihany zay efa ataony raha pitso 23 mars raha afaka pitso 24 mars afaka roa volana izy malala ihany zay efa ataony ho aminao fahasoavan'ny Tompo